Salama daholo eo, androany isika dia ndao resaka ny mahakasika ny zavatra izay niseho tato ato zay. Tsy inona moa izany fa ny fiantsoana Ireo mandeny Andriatongarivo izay fantatsy ny be sy ny maro moa Andriatongarivo izay mbola voafonja amin'izao fotoana izao. Fa milohan'izany dia azadino ny manao commentaire ambanin'ity vidéo ity mba afahana mandravona andrenevitra rehetra rehetra vidéo manaraka eo. Azadino ihany koa ny milike ny vidéo antsika ary azadino toroka izany hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo jilefa misy WATAWATA GASY toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampiandrela isika fa avetrany tonga dia vavany ndawary. Yara mahalala fa mbola voafonja i Andriatongarivo amin'izao fotoana izao ary efa somary lele ihany moa zay na voafonja azy zay izay fantatra fa voafonja any amin'ny fonjany manara-penitra izay noheverina fa fonjany ireo izay manamboninahitra sy ireo gadra politika sy ny maro hafa satria azo lazaina hoe fonja mba isan'ny manara-penitra ihany raha eto Madagasikara ny resaka. I Andriatongarivo moa dia isan'ny olona izay nanana ny mahizy azy fonizy mbola tsy nisaraka tamin'ny vady andefomandriny fa rehefa nisaraka moa izy ireo dia iny fa nampiakapeo Andriatongarivo izay niafara amin'ny faniratsirana sy fandrabirabina any vady andefomandriny nanerana ny tambazotra tserasera Facebook. Tsy fantatra moa ny anton'izay na mety tsy fahazakana ilay fisarahana na mety ho antony hafa izay tsy dia misy idirantsika loatra ny amin'izany. Fa ny zavatra fantatra taty afara dia mandalo tsy fahasalamana i Andriatongarivo any amponjany ka tsy fantatra moa na aretina inona izany na aretina inona fa ny fantatra fotsiny dia ny hoe mandalo tsy fahasalamana i Andriatongarivo amin'izao fotoana izao. Ohatran'ny voafonja rehetra moa io rehefa anao izay voafonja dia avetrany very ilay zo sy ny fahefana izay nananao fony anao mbola tsy voafonja izay ka izay foana mahatonga ny olon-dehibe miteny hoe aza dia manaonao foana re fa mety hanimbanao izay fanaovanao foana zay sy izay tsy fahafezantenanao ao anatin'ny minitra vitsivitsy zay dia mety ho vidinao lafo zay raha toa ka ianao tsy mitandrina amin'ny fiainanao sy ny hoavinao izay. Manoloana izay dia nanao antsoavo ireo ray aman-dreniny satria tiana ny zanaka ary laha tokana koa ny aina manana zanaka marary ireo aman-dreny ka nanao anina antsoavo iraky ny Facebook iny. Efa nanao antsoavo izy ireo taloha fa tsy mbola nisy valiny izay antsoavo nataon'izy ireo amin'ny fangatahana fivoahany Andriatongarivo izay mba ahafahana mitsabo azy mba ahafahana manaraka kaiky ny fahasalamana. Tsy nisy valiny moa izay ka iny fa nanao antsoavo fanindroany izy ireo ary ny talao mafia nangataka amin'ny ramatoa izay vady andefomandriny teo aloha mba hamela azy ivoaka ny fonja izay mba hanaraka fitsabona ary nilaza moa izy ireo tamin'izany fa hiezaka ny hanaramaso any zanak'izy ireo mba tsy hanaovanaovany foana mandritra ny fitsabona azy izay. Fa rehefa vita kosa ny fitsabona azy salama tsara izy dia afaka miverina soamantsara any amponjany miandry ny fitsarana azy. Manoloana izay koa dia tsy nisy valiny ary tsy nisy resaka izay fangatahana nataon'izy ireo izay. Rehefa nandeha ny fotoana ela ny ela dia iny avetrany fa nisy ny fiantsona izay nahazo azy ireo tamin'ity herinandro ity izay fantatra fa Voahantso any amin'ny sampana helika be vava izy ireo amin'izao fotoana izao. Mbola tsy tena fantatra mazava hatreto ny antso ny fiantsona izy ireo fa ny fantatra dia ny hoe nantsona izy ireo mba ho atao fanadiadiana lalina mahakasika ny raharaha izay Andriatongarivo zay hatrany raha ny fahazahoko azy satria azo lazaina hoe isan'ny raharaha izay tena navaivay iny raharaha iny satria maro ny resaka izay nifamahafao tao anatin'iny afera Andriatongarivo iny ka mety hanazava misy kokoa ny mahakasika an'izay no antony ny antsona anireto ray aman-dreniny reto satria raha mahalala fa ny ray aman-dreny ihany no tena isan'ny mahafantatra ny zava-miafina sy ny tsiambarantelo any zanany tsirairay. Ka manoloana izany fiantsona izany dia maro ihany ireo olona izay naneho heviny mahakasika an'izay satria misy moa ireo milaza raha toa ka meloka ny zanany dia ny eloka ny zanany tsy ho eloka ny ray aman-dreniny mihitsiny fa matoa koa misy ny fiantsona anireo ray aman-dreny amin'izay fanadiadiana izay dia mety misy zavatra izay tsy fantatsika ao ambadika an'izay ka izay no tian'ireo manam-pahefana ho fakafakaina lalina sy ho atao mazava tsara mba hialana amin'ny lonilony sy mba hisiany marimaritra raisana angambany raha ny fijeriko azy. Izay ary moa no ela tompoko lasy tompoko vavy manasitsika rehetra na commentaire ambanin'ity vidéo ity mba afahana handravina andrenevitra rehetra eny anaovantsika vidéo manaraka eo. Manasitsika ihany koa ilike ny vidéo antsika ary manasitsika tanandro hatrany abonneo amin'ny chaîne antsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa misy WATAWATA GASY. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.
farany agnaty fô ragno mbola hely ziskatsika ziobe mitiavako anao tsy mio vo maika me mitô sasa mianao tsiny falovy aminao zao tsia fa mahely fitiavagna atolotro anao tanighesa atolotro anao ty foko mbaleva atolotro anao kaza miagnatsiny zaho tsy agny fa mahely fitiavako anao kaza atao adala zaho tsy agny Aza miagnatsy